Zay no mahakasika n'indry fa maro kosa ireo azo tombotsoa amin'ny fampiofanana mahakasika ny agriculture de conservation sy ny agroécologie nataon'ny fitondram-panjakana moa izao dia mba ahafahan'ny rehetra mifehy sehatra ny asa. Mahatratra telo hetsy isa-taona ny tanora miditra eo amin'ny sehatry ny asa eto Madagasikara kanefa tsy manana ny traikefa ilaina. Efatretsy kosa nisan'ireo ho tatsaha-mpamboly, ny ankabeazany tsy nandihy fianarana ary tsy nahazo fampiofanana arak'asa ankoatra ny fampiarana nolovaina tamin'ny ray aman-dreny. Nametraka ny laharam-pamehan'ny fitondram-panjakana fa hitondra hafanavoazana amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fanomezana fampiofanana arak'asa ho an'ireo tanora sy hitatsaha-mpamokatra. Mpampiofana misa 20 arak'izany no nahazo fampiofanana mikasika ny agriculture de conservation sy agroécologie. Nitolonana ny mari-pakasitrahana izy ireo rehefa navita fampiofanana nandritra ny 9 volana nandritra ny lanona izay nitotosaina tetsy amin'ny CNIAGR Tsinantsana. Maro ireo tombotsoa ho vokatra izany fampiofanana izany. Marina fa namokatra ny tantsaha malagasy hatramin'izay nefa kosa ny raha ny aika fa mbola iva dia iva ny tahapahaizany sy ny fetra entiny mitondra sy mikirakira an'izany famokarana izany. Teo ny niandrany eritreritra ka nampakarana an'izany aya zany ary navadika orindra zany hoe ny asa fambolena fiompiana ary fanjonoana zany dia avadikitsika malagasy ho tena asa métier de l'exploitant. Zany hoe tsy mila miandry ny fahaizana teknisianina ambony na ingénieur miofana any amin'ny université zay va hoe mahazo ny fahaizana entina mamokatra. Aorian'izao fampiofanana izao dia afaka mampita amin'ny fahaizana anaratony amin'ireo tantsaha ireto mpampiofana voaho nahazo fampiofanana izao. Mikasika ny fampiasana ny teknika moderna entina hanatsarana sy hampitomboana ny vokatra eto Madagasikara. Ireo teknisianina avy amin'ny ministera ny fambolena, FIFA, université, fikambanana tsy miakina ary ny GSDM no nanatotosa sy nanome ny fampiofanana azy ireo.